Mandidina ny 2 arivo hatramin'ny 3 arivo eo ireo mpampiasa internet vaovao isapatra taoriany ny fametrahana toerana voatokana amin'izy ihany itetikasa izany ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny postra manana tanjona ampiakatra ny tahan'ny fahazona internet ho 3.7 ny ministeran'ny postra hatramin'ny taona 3 sy 2 arivo raha ny fanazavana tatitra ny vaovao ary misaina Ralambondrainy. Nahitana fiakarana ny tahan'ireo mpampiasa internet vaovao raha ny fanadidinana nataon'ny Artek isan'ny tafiditra ao anatin'ny tanjon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny postra ny ahatrarana ny taha fahazona internet ho 3.7 amin'ny taona 3 sy 2 arivo raha toka 4.7 izany tamin'ny taona 2 sy 2 arivo dia amin'ny alalan'ny fametrahana ireo hotspot wifi izay tetikasan'ny fanjakana malagasy no ahafahana nampiakatra io taha io dia ilaina tokoa izy satria izay ohatrany hoe raha misy olona mampanao portrait anay dia ndray afindra par connexion izy na amin'ny mail na messenger dia makamoramora le famindrana le sary ho atao zany izay zany tena ilavanay an'le wifi gratuit. Dia misy koa zany matetika zany ohatrany hoe misy olona mampanao zavatra dia tsy ananany le zavatra ho atao meko ohatrany hoe tianao rova izy dia tsy manana hevitra ao anatin'le zay zavatra atao zay izy zany hoe mahafantatra fotsiny hoe rova fa poziny rova ilaina na ohatra zany tsy fantana dia jerena vetivety ao anatin'le connexion. Ho an'ny faritany ny fianaran-tsoa manokana ohatra na hatratratra amin'ny 4 sy 2 alina mahery ireo mpampiasa internet vaovao ao anatin'ny renivohitra manakara no tena maro amin'ireo. Hatramin'ny volana janoary makaty dia miisa 7 sy 700 sy 7 alina ireo mampiasa ny hotspot wifi any MPTDN eny amin'ireo ho amin'ny 10 hotspot wifi napetraka manerana ny nosy. Ho an'ny faritanin'ny fianaran-tsoa indray izay isan'ny manana ny antontanisa ambony indrindra amin'ny fampiasana ny internet eny amin'ireny hotspot wifi any MPTDN ireny dia miisa 3 sy 709 sy 1 alina ireo mpampiasa ny hotspot wifi ka ny ao amin'ny renivohitra manakara no tena maro amin'izany antontanisa izany. 2 arivo hatramin'ny 3 arivo mahery eo ny mpampiasa internet vaovao tao anatin'ny 10 volana nametrahana ny hotspot isaky ny faritra manerana ny Madagasikara izay misy 2.50 izy ireo manerana ny nosy. Nametraka fanamby ny ahatrarana mpampiasa internet vaovao 10,000 isa isaky ny toerana fahazona internet manerana ny nosy ny ministeran'ny postra ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra.